Iarabanao ny tokantrano manaraka ny Météo amin'izao fotoana izao raha ny sary tamin'ny zanabolana sy ireo zavanisy tamin'ny dia an'io tia mora kokoa ny fiforonana orana tandrifin-drahona atao anatin'ny 3 andro avy indrindra ho an'ny avoatany izany izay mikisaka any amin'ny ilany atsinanany nosy iray manontolo amin'ity faraparan'ny herinandro amin'ny ankapobeny mety anatombo ny rotsakora indraindray ho ana toerana sasy indrindra ho an'ny avoany atsinanany nosy iny amin'ny tapakandro ariva moa ny tena saika ahitana an'izany amin'ireo faritra izay mety hisitraka an'izay ny mahakasika ny mety ho fiforona rivotoza kosa dia tsy misy ina aloha zany atao anatin'ny 5 andro avy indrindra manodidina ny Madagascar raha ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina ary manorana tandrifin-drahona ho an'ny morotsiraky ny faritry Sofiasy any amin'ny faritry Iboeny izay mety handrahona kosa ny andro any amin'ny faritry Melaky, Bongolava, Betsiboka torak'izay koa ny tapany atsimo atsinanany nosy ny ambony kosa dia ny masoandro no ibatoerana kokoa raha ny toetry ny andro ho an'ny rapitso tolakandro misy ny orana tandrifin-drahona izay mety ho araikotroka hitantsika any amin'ny faritry Melaky zany ny atanin'ny faritry Menabe ny any amin'ny faritry Betsiboka ary koa ny atanin'ny faritry Iboeny torak'izay ihany koa ny voatany iray manontolo mahakasika ny faritry Analamanga zany Tasy Vakinakaratra Moromanimo Matsiatra Ambony ary koa ny faritry Iorombe ny ambiny moa dia tombanana omaina ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny rapitso izay tafiakatra hatramin'ny 7 degré Celsius hatrany ho an'ny avoatany ary mety mahatratra hatrany amin'ny 4 degré Celsius ihany koa ny toerana sasany any amin'ny tapany atsimony nosy indrindra ho an'ny faritra nosy izany ny any amin'ny ilany andrefany Madagascar kosa indray 20 ka hatramin'ny 3 degré Celsius ny any amin'ny tapany atsimo andrefana raha toka miakatra hatrany amin'ny 3 degré Celsius kosa izay maripana izay ho an'ny faritry Iboeny ny toetry ny androntsika ho an'ny androny alakamisy misy hatrany ny orana tandrifin-drahona izay mety araikotroka ho an'ny avoatany aloha zany dia mitohy hatrany izay ary mety hitatra hatrany amin'ny ilany atsimo atsinanany nosy andrasana ihany koa izay orana tandrifin-drahona izay ho an'ny faritry Sofiasy ny tapany atsimo amin'ny faritry Diana ary koa ny atanin'ny faritry Iboeny sy Betsiboka torak'izay ny any amin'ny faritry Melaky izay mety hitohy hatrany izay orana tandrifin-drahona izay voakasika ihany koa raha ny vinavina ho an'ny faritra atsinanana ny ambiny moa dia maina ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny alakamisy izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 ho an'ny avoatany ary 20 ka hatramin'ny 3 degré Celsius kosa ho an'ny morotsiraka atsinanana ny any amin'ny ilany andrefany Madagascar kosa indray dia 20 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ny tapany atsimo andrefana raha toka manodidina ny 13 ka hatramin'ny 13 degré Celsius kosa ho an'ny tapany avaratra andrefany nosy ny toetry ny androntsika ho an'ny zoma kosa indray mitohy hatrany ny orana tandrifin-drahona izay mety araikotroka ho an'ny avoatany ary mitatra ho an'ny ilany atsinanany iray manontolo ihany koa izay orana tandrifin-drahona izay ny ambiny moa dia maina hatrany ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny zoma izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 3 degré Celsius ho an'ny avoatany ary 20 ka hatramin'ny 13 degré Celsius kosa ho an'ny ilany atsinanany any amin'ny ilany refany nosy dia 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana vinavina amin'izay andro ny zoma izay hatrany dia izay indray ny Météo tamin'ny tian'io tia ary raha pisindray fotoana manaraka veloma to.